faf eto foana ty ivika samy manana tetika ny tsy vadika hazo sy maintsy mboly fangarake eny fanatereny soa natao efa tsy sampansony kalasa mifametsy tsy fitiny manao ampoasanandray fa lila iloatra ireo toetra tsy sakaka kamafiaky yakotsila teonao Zaina bifandrai ndrai leva kami fandrai tanana zanis tatwa fa hara kanya wansufwasana dai evana kiru mireu tenti saka retu manaftuna so Meritika sintuvi siapiamo so Nikuti siapiamo asanga pinzaramu Aku fakarekam tuk sima fatu Sima Zaniry zany dia hira noforon'ny Ngadada Ravalson. Mangataka toko matoto fahita fa mega entany manaitaka fanga. Noforon'ny Dada Ravalson izany hira zany ary ho an'izay tsy mahalala ny Dada Ravalson dia izy dia auteur, compositeur ary arrangeur koa ngamba raha izay ny filaza azy, mipetraka any Belzika any. Anisan'ny artista malagasy miaraka amin'ny grupy Njava izy ary raha tsy diso manana double album Gold nga raha izay ny filaza azy, inona ny filaza azy moa na premier ana ity filaza azy amin'ity filazanareo artista azonareo lazaina amiko raha ohatra diniko fa tonde album d'or angamba zany raha izay ny filaza azy dikan'izay de hoe na izy platine na or izy na diamant na argent ohatrohatran'izany zany ka mba zareo reo zany efa manana an'izany ary tsy afeniko fa tany amin'ny taona 1970 tany dia anisan'ny tena nijery an'izany artiste zany ny tena koa indroa alina misesy tao amin'ny disque d'or merci Stéphane
tao amin'izany atao hoe bara, bistrô gasy, mojo, ary tena tsy afenina fa tena mahay. Vitsy ny artista hoe mba natarika anao hoe andeha hijery, andeha hanatrika, andeha hoe iny ho eo hijery zany, tsy de ao anatin'le fibrako loatra zay fa ireto kosa rehefa tonga tany Madagasikara izy ny 2 alina ny sesy mijery an'zareo, ary misy farakon'jareo no miantso hoe zay misy an'zao ary tena mpanaraka anahy akaiky ireto mpianadahy reto, maro mianadahy moa zareo, fa tena hoe sady tsy vitan'ny mpanaraka fa mpanohana ihany koa ny fandaharana mba anisan'ny participer amin'ireny frais d'honoraire-n'ny avocat reny, ny ranabavy mpihira tamin'ny hiran'le zamiady ny anjaran'olona teo. Tantely amam-bahona amin'ny fiainana ary tsy afenina fa anisan'ny toy anao ihany koa ny tenako raha ohatra hoe naharefa nody ny Fodimandry Andriamatoa ny artista kalaza raha, Simon Randry satria dia génération farafahakeliny 2-3 no nandalovany zany Simon Randry zany, ary ny tenako zao anisan'ny tena hoe tambola adolan-tseto adolan-tseto de anisan'ny tena niaino an'zany Simon Randry zany, hany ka rehefa tonga ny raharaham-panambadiana ny tena dia mihaino, natao ouverture na mariage mihitsy, zany hoe ouverture na mariage zany tsy mpihira hoe n'importe qui na hoe ty rehetrarehetra ty no ataonao am'zany fa de Simon Randry mihitsy no natao ino izy teo, natao ouverture tam'zany andro zany ka de alao mba ho fantatry ny tanora mety misy tsy mahafantatra akory hoe izy zany Simon Randry zany, ho mixeko izy ty le izy nataony mihitsy de aveo izy navozona le tam'le mariazy no alefako, aveo dia hitanareo tsara fa tena ao tsara zany Simon Randry zany, ary anisan'ny artista tena kalaza, tena miteny anao aho tena kalaza izy ary izy tsy hoe le mahangona olona be dia be, mahafeno atsonjom-be na ohatran'izany fa manana ny maha izy azy ny artista Simon Randry Dahoara. Tsisy zay tsy nanao ouverture de mariage ary zany hirany Simon Randry zany, tena teneniko anareo zany maro ny fanambadiana no nentina tam'zany gadony zany, indrindrandrindra fa tam'zany andro fahantanorana izany, ny anay moa zany sy ny reo zoky tanànambady dia na Simon Randry na frère Arthur na Volasonoro Dahoara.
Tamin'izany ianao ny ambiansa tamin'izany, tena tsy afenina fa nihaja, zay niaina tamin'izany andro zany, nihaja ny malagasy ary tena raha ohatra ianao zany mandeha mariazy zany ka raha ohatsy kiraro pelé zany ho an'ny boakely, botte pelé. Nisy galerie zay hoe galerie Faubourg Saint-Honoré teo Antaninarenina teo, tany niatsena. Tsy izay no andrasanareo amiko. Fa fantatro maro nareo no miandry ny vaovao rehetra tiako ambara. Voalohany indrindra, fisaorana mitafotafo no atolotro ny mpanaraka ity fandaharana na ny lasa hoe tsara ho fantatrao manko no fiovan'ny anaran'ny fandaharantsika amin'izao fotoana izao. Inona no efa nandritran'ny ray volana izy zay niova hoe tsara ho fantatrao. Inona nahatonga an'izay hoe tsara ho fantatrao zay? Dia avy amin'ny fisehoan'ny zavatra misy satria rehefa tena nandinika ny haingan-tany amin'izany hoe izany ve? Izany tokoa ve? Nazavaina aloha zany le sain'ny vahoaka hoe misy an'izao anie, misy an'izao anie, misy an'izao ve? De izany tokoa ve? Maro ny verina zéro ny sain'ny sasany hoe ohatran'izao anie ny tantaran'ny rova, ohatran'izao anie ny tena nitranga tamin'ny namonoana ny kolonela Tsimandava, ohatran'izao anie ny maro zany ny zavatra nazavaina, ahoana ny nahatongavan'ny Andriamatoa Ratsiraka teo amin'ny fitondrana.
Ahoana momba ny fifidianana hatramin'izay? Izany tokoa ve? Raha nilaza zao tsika tamin'izany andro juska hatramin'izao hoe nanomboka tany amin'ny taona 5 no fifidianana farany hoe crédible tao Madagasikara. Fa hatramin'izay dia efa nisy anie le fidinana miletika lalina, miletika any amin'ny antsana ka na olona 10 isan-jato fotsiny ary sisa ny taux de popularité-ny fa mahafeno ana Tsonjombe izy, mahafarika olona izy amin'ny fizarana t-shirt, fizarana koveta, de afaka afahan'ny teny fa lany izy ao anatin'ny fifidianana satria any am-potony. Tonga ao am-potony ao amin'ny CENI, tonga ao am-potony any amin'ny ACC, dia mivadika daholo ny genona olo ny tanora mpanao an'itony tourniquet. Araky ny tenin'ny ireto mpanohatra hoe tsy ny qualité, tsy ny quantité ny importante ozy, fa ny qualité hoy inga parainy Auguste, aty amintsika ny qualité ozy. Fa ireto tsy namboamboarina fotsiny, ary tena marina zay. Isaorana moa zany ny mpanohatra, ny vondron'ny mpanohatra ho mazy zany satria somary mba velom-bolo kely indray le vahoaka malagasy zany hoe io fa ohatrany misy fivondronana ihany rahalahy reto, ohatrany misy zavatra ihany ataony rahalahy reto, ohatrany miainga ihany miketrika an'ireto bandy reto, de ohatrany faly indray le olona, indrindra moa zany rehefa hoe iny zany lasa tany amin'ny gendarmerie tany namangy tany Andriamatoa Roland Ratsiraka, an'ity mpanao gazety voasambotra ny zavatra manomboka misy zany le effervescence ao anatin'le hoe malgré ny fieritreretana fa vitsy anisa hatramin'ny assemblée nefa maro anisa aty amin'ny vahoaka, aty an-tokotany, aty ivelan'ny assemblée. Ary eto aloha zany dia ohatrany tehiteny ihany hoe afa-doza ihany Ramatoa Christine Razanamahasoa raha ireny zavatra niseho tao Tsimbazaza ireny no zavatra jerena satria tsy mbola nisy zany hoe fisamborana micro eny an-tanan'ny olona ary fiainana jolà ohatran'ireny taon'io Assemblée nationale io. Ka io zany no hitaritako ny saintsika hoe misy karazana zavatra miainga kely nefa ny signifikatif ao anatin'le zavatra mitranga sy ny zavatra rehetra zay mety ieritreretina. Mbola mamerina ihany misy dikany, ary tena misy tena dikany lehibe le hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana no mitarika ny tolona mba miangavy ireo olona arao amin'ny atsipiriany fatriamono atoka anareo. Dia tsy miresaka hoe Marc Ravalomanana ho any candidat à la mairie na hoe zay olona totry Marc Ravalomanana no maire, fa tokony hisy zany sehatra anankiray ngeda be hifanarahana hoe ity no alefa ohatran'izay. Raha izay misaotra ny mpanaraka an'ity fandaharana ity, tena misaotra anareo, eram-po, eran-tsaina. Zao ny antony nareo ve de mieritreritra ny olona manodidina anahy zany, ny olona manodidina anahy tena mieritreritra ve nareo fa tsy fantatro hoe karazan'olona ohatrany ahoana nareo hoe sotro be lava tango. De tena mieritreritra ve nareo fa ity Fleury Rakotomalala ity dia naif? De tena mieritreritra ve nareo fa ity Fleury Rakotomalala ity dia dinderina draba? Tena tiako apetraka mihitsy zay
Tena mieritreritra ve nareo fa dinderina draba la olo manatrika anareo ty? Non. Olona manodidina anao teny amiko zany a. Fa zao manaja aho, manaja olona aho, de aleoko modiko vendrana. J'encaisse, je prends et ça me sert de leçon. Mais parce que la nature humaine est telle que tu ne peux pas faire autrement. Tsy maintsy misy an'izay le ahoana reny filazana azy e? Côté malsain kely zay foana. Côté tsy azonao zany hoe inona raha mahatonga an'le olona manao an'izany. Tsy raha io nareo an. Zao zavatra lazaiko anareo ary zay no tena isaorako anareo mpanaraka anahy. Le fatokisanareo. Le fatokisanareo. Tena misaotra reto. Misaotra, misaotra, misaotra. Tena misaotra, misaotra, misaotra. Ny zavatra hoe ridicule. Tsy mitondra any amin'ny fampandrosoana. Tsy mampivoatra. Mankaratsy sofina na mihaino azy aho. Systématiquement reny zavatra reny bloqueko. Ny olona manopanopa, ny olona mitevateva, surtout miteny ratsy, bloqueko. Zany hoe tsy tokony hisy mihitsy zany hainoko zay vaovao any ambadika zay tenenin'ny hafana. Zao manko zavatra tokony ho fantatrareo zany. Mba hampahananao authenticité, zany hoe tsy itovizanao amin'ny analizy ataon'ny olona hafa, ny fanadihadiana ataonao par rapport amin'ny olona hafa, de zany atsika atao anatin'ny titre atao anatin'ny Facebook, atao anatin'ny YouTube hoe analyse prospective des faits économiques et socio-politiques malgaches. Isika rery manao an'izany. Qu'est-ce qu'on entend par analyse prospective? Ny dikany hoe analyse prospective dia tsy maintsy misy telo zavatra telo ao anatin'izay atao hoe prospective izay. Voalohany indrindra ny anticipation. Zany hoe raha misy zavatra mitsanga zany, phénomène anankiray, dynamique anankiray, dia manao ny observation aloha tsika, les globalités, l'extérieur, l'environnement, l'intérieur, ny ao anatin'le izy, ny fauna ny forme araka ny filazan'zareo tsara azy sy ny karazany, adidinao ny environnement iny, adidinao koa ny ao anatin'iny. Dia rehefa hitanao zay zavatra zay de raha manana an'le qualité anao, requise afaka manao an'le hoe io tsy tonga foana io fa ianarana io. Atongavanao any amin'le hoe izao ahafahanao manao anticipation. Zany hoe atongavanao amin'le hoe réflexion prospective. Mila fandiniana lalina io, mila fieritseretana lalina io. Tsy voahenony ray aman-dreny teto amin'ity fandaharana ity ny zavatra maromaro ny anticipena. Tsy voahenony ray aman-dreny. Teto amin'ity fandaharana ity no niteny heritaona mialoha. Efa ho heritaona izao, tany amin'ny volana oktobra dia efa nitenitsika hoe oktobra, novambra ny fifidianana. Tany amin'ny volana oktobra tsika dia efa niteny hoe ianao re Andriamatoa Andry Rajoelina,
na ho lany eo raha tsy ho raisiny Emmanuel Macron ianao raha mbola hatrany amin'ny volana mars. Inona ny zavatra nitranga volana juillet teo izy niraisina ankelika antselika tao amin'ny palais. Ahoana moa ny tsy andraisanao an'ilay olona zavatra le olona tsy maintsy invitena amin'le Jeux olympiques. Rehefa tsy invitenao izy dia inviten'ny comité olympique koa dia tapinao ny dominao dia menatra ianao hoe diplomatiquement parlant zany dia tsy maintsy ny invitena le olona. Ny mois de juin rehefa toandro Rajel voavoaray tao amin'ny palais. Teto amin'ity fandaharana no tenenana voalohany hoe tsy hisy an'izany Andry Rajoelina ho convoqué any Londres zany. Teto no tenenana an'izany. Teto amin'ity fandaharana ity no tenenana voalohany tany vao niainga mihitsy ny fitsarana hoe io olona io dia mety ho afaka aloha. Raha misy dia misy ny azon'io olona io dia telo taona sy tapany. Ao zany bande sonore ho alefantsika eo zany. Ny prospectiviste tompo rehefa miteny amin'ny ora ho tenenany dia tsy voatery ianao tsy voatery ianao ino ny zavatra teneniny fa rehefa mitranga le zavatra io tokoa ary fa mitranga le izy. Ary ny prospectiviste dia tsy maintsy manao simulation anankitelo na efatra farafahakeliny ka raha ohatra ray amin'ireo efatra ireo no hitanao hoe diso dia diso izy zany ka inona ny olana amin'izany tsy mahamenatra zany. Ary d'autant plus rehefa voaserine tsara le sujet dia tonga any amin'le hoe action dia eo misy an'le volonté stratégique zany ao anatin'izany prospectivisme zany. Dia avy eo rehefa lasa ny olona ary eo no tena grave mampatonga an'le jeu ingrat le métier satria rehefa nalefanao le izy zany hoe ianona solution zao ohatra. Moi je trouve que actuellement la solution pour le pays zao dia tsy misy afa-tsy olona anankiroa dia tsy ho teneniko hoe izy aby fa manjary lasa ho teneninareo indray hoe zao na izao dia rehefa lasa hevitra hoe izy zany olona solution pour le pays zay dia za le mot la solution ou sinon solution pour le pays. Ces mots-là, les gens ils vont se l'approprier. Dire rehefa hainao zany mampita an'le hevitra, hainao mampita an'le anticipation, dia les gens ils s'approprient du cheminement, les gens ils s'approprient de la réflexion que tu as faite, les gens ils s'approprient de la stratégie que tu as mis en place. Et c'est là qui mène vers la mobilisation collective. Zany hoe misy rafitra tsara zany, misy structure apetraka tsara manao an'itony fandaharana itony fa tsy minaviguer avy io hoe misy zavatra mihetsika ary dia zay vao mibozy, misy zavatra mandeha ohatran'izao ary hoe misy épiphénomène ary dia ohatran'izao zay vao mihetsika, misy ligne arahana directive deadline arahana itony fandaharana itony fa tsy hoe misy zavatra ary amin'ny fait divers ary no andanana sy ny karazany atongavana any amin'ny cible zay tokony ho cible atao. Pour l'instant, ce qui intéresse le peuple, les gens et l'opinion publique dans son ensemble, c'est le départ, quelle que soit la manière définitive de rendre du pouvoir, quelle que soit la manière, c'est ça qui intéresse l'opinion. Comment y parvenir? Zay no ananan'le prospectivisme an'le raison d'être. Ary zay zavatra zay no manahirana satria araky ny teneniko teo hoe tsy voatery ino ianao amin'ny fotoana itenenan'le olona azy. Ary tsy voatery ho marina koa amin'ny ora itenenan'le olona azy ny zavatra teneniny. Fa rehefa mitranga l'izy, miteny ty olona ity tato amin'ity fandaharana ity hoe hisy chef d'institution ho voantso avy any Madagasikara invité officiel aty Frantsa.
tany amin'ny volana septambra tamin'ny herintaona izy niteny an'izany. Oui, tany izy niteny an'izany ary rehefa non tany amin'ny volana septambra ovina moa fifidianana tamin'ny 2024 tamin'ny septambra 2023 no niteny an'izany Lery. Hoe izy chef d'institution invité aty Frantsa amin'iny taona 2024 iny anankiroa. Rehefa tonga aty ireo ka mody any Madagasikara dia iova ny paysage politique. Inona ny zavatra nitranga? Tsy izay ve? Raikitra ny tromba amin'ny président Sénat sy ny karazana. Tsy nitranga ve zany? Invité taty Frantsa ve ny président Sénat sa tsy? Mbola velona izy iny azo anontany iny. Na izy tena ny ara nampiantso ny intendance hoe mba marina ve zany zavatra lazainao zany? Iny izy mbola velona izy iny. Mbola velona Ramatoa Christine Razanamahasoa azo anontaniana hoe marina ve zany? Nampiantso hoe marina ve zany teneninao zany? Fa manjary miteraka problème entre anay sy ny présidence. Ahoana no ianao no mahalala an'izany aloha? Nefa zay mbola tsy mahalala an'izany. Tanareo amin'izany le zavatra zany hoe misy ny anticipation ao anatin'le zavatra atao sy ny zavatra mitranga sy ny karazana. Da tena tsy afengo anareo tsy resaka akory momba ny resaka Romy Vos zany. Tena tsy afengo anareo fa za tsy mpanendry-jesika. Valaka le izy, valaka le sipa, désarmé izy. Tsy te qualifié akory hoe nandainga izy sa tsy nandainga. À la limite, elle me fait pitié. Parce que zao tsy izy ny ciblako. Au moins, à un moment ou à un autre de votre vie, on devient cartésien. Mieritseritra hoe mba mandinika e. Ity sipy ity ve ciblako? Non. Tsy raha-pitehako Romy Vos dia potika André Rajoelina. Mais qui nous dit que en fait c'est pas le souhait d'André Rajoelina? Azadino fa efa niteny tany aloha tamin'ny fandaharako io tany amin'ny volana février. Hoy zako hoe c'est un guet-apens. Elle a été piégée. Ben oui. Et qui nous dit apetraka zay fanontaniana zay. Qui nous dit que le fait que actuellement Romy Vos est à terre? Dia tena vao mainka tena potehana. Fa tsy izay ny soahen'André Rajoelina na ny olona manodidina azy. Nametraka fanontaniana ve ianao hoe ity olona ity ve mbola voaray eo amin'ny présidence na ho raisin'ny André Rajoelina? Za miteny anao ary eo ny anticipation. Migarantiranao fa tsy ho raisin'ny André Rajoelina. Tsy handray an'iny André Rajoelina. Izy zany nanao ny asa tokony ataon'ny André Rajoelina. Izy nanao ny asa tokony ataon'ny André Rajoelina. Tsy André Rajoelina ve ny tokony hanapotika ny Romy sy ny troupiny? Ce qui est terrible et invraisemblable. Rehefa mivoaka le hoe Fleury miala tsiny amin'izao vahoaka tsy karazana. Avy any amin'ny présidence mandefa an'ilay izy aty amiko. Ah oui, je peux vous montrer. Azoko publier zany. Avy any amin'ny présidence tokony miinformer mandefa an'ilay izy aty amiko hoe io ianao fatrango.
Satria fantako tsara pertinemment azadiny fa teto no ny teny voalohany hoe misy an'izao mitranga any Londres. Azadiny fa teto no ny teny voalohany namoaka tamin'ny pubako hoe arao ny TV 5 Monde am'izao ora am'izao andro. Dia tsy mbola nieritreritra akory hoe ahoana moa ny ahafantaran'ny lery an'izany. Nisy mpanao gazety professionnel matanjaka. Reconnaître-avany rehetrarehetra ny valeur ny Naizara resaka ohatran'ny anabavy izy io. Niantso ahy personnellement ary nanontany. Comment ça se fait que toi tu es au courant qu'il y aura ce truc sur la TV 5 Monde? J'ai mes sources. Ça ne se dit pas. Entre journalistes, on sait très bien qu'on ne dévoile jamais ses sources. Zay koa point anankiray. Ny source anao tsy azonao exposena tant que vous n'ayez pas l'autorisation. Ka na inona vaovao azonao avy any amin'ilay source anao, na diso na marina, dia mikasika anao. C'est vous qui casquez. C'est vous qui payez les pots cassés. Ary tsy hoe isan'andro dia mety foana ny tatana. Fiarovana ny source dia tsy miteny ianao. Mangina ianao. D'autant plus averiko eto tsara amin'izay fotoana izay mazava une bonne fois pour toutes ny resaka ny fanaovana teto. Vetivety fa tsy maintsy kodiana indray ilay ordinateur iray aloha. Satria maro anie ilay ordinateur ato. Azafady tokoa. Bon, alefako eo fa aza miala tsika rehetra ka Vivi koa manao an'izy. Bon. Zay ary aza miala miako anareo tsara mihitsy 4 août 48. Eno tsara ity teniko ity mba ahafahana eno ery. J'oublie et je vous en suis reconnaissant. Dia tao ny zavatra hitako sy tsinjoka. D'après le monde, Afrique, dia hoe agent infiltré no nanao. Azafady fa diso anina diso ino ty teo diso ay voilà. Diso l'enregistrement. Zay ty enregistrement ty io ireo tamin'le farany teo. Fa mbola hisy hafa ihany koa ka dia kilo ny raisitsika ary tsy ny analyse
na ny fanadihadiana, ny fanadihadiana moa tsy de tiako loatra iny e. Fa ny analizy na ny dinika etiketo dia ny élément zay miteneniny ihany. Entsika zay. Ny dinika etiketo dia ny élément zay miteneniny. Ny dinika, inona ny dikan'izay raha ohatra ianao manao matematika, raha mba nianatra. Domaine de définition izy le bandray, inona ny D fabaina, inona ny D fabaina. Zany hoe voafaritra tsara mihitsy zany le zavatra tenenina hoe tsisy zavatra mihoatra, ary tsisy zavatra nampiana fa le zavatra niteneniny Ramatoa Vosy no adiadiana. Eno tsara ny tohany fa manjary ohatrany hoe analizy na ny dinika etiketo dia ny élément zay miteneniny ihany. Kanefa ny tiako ihany ny mampatsiahy anareo. Zay no mahatonga an'ilay izy hoe fa maninona moa zany Ngia Fleury Rakotomalala no lasa hoe journaliste prospectiviste. izay le nazavaiko teo. Zany hoe mahazava tsara ny zavatra niteneniny ihany no analizentsika tamin'ny oro io. Fa izao re olona. Izy moa anasa aforotro mihitsy ty hitanareo. Satria tsy afeniko fa tsy nahazo autorisation ako dia tsy azoko atao ny mampiseho anareo ny teneur an'itony échange de correspondance itony. Namerina chronologie teto hoe raha tsy diso ataotra ny teto no milaza hoe enoy ny TV5 Monde amin'izao. Raha tsy diso ataotra ny teto ny teny hoe ho tafavoaka meloa io sipio. Teny meloa an'izany tsika. Raha ohatra nareo matadidy an'izany dia ampidiano lazao ny mpanaraka anay eto. Zay manko nisaorako anareo mpanaraka anah aho hoe tsy nisy nareo na iray aza nandefa an'ireny zavatra rehetra ty amiko hoe ahoana ty Monsieur Fleury, ahoana ty Monsieur, na iray aza. Fa toy ny le antsoina hoe sotrobe lavatango, mody manao mampalahelo io izy. Ndry, zao. Efa misintona lakolosy any. Tena tsy afeniko anareo misy an'le teniko zay anankiray zay hoe zay ny titre ty fandarany ty. Rehefa manao an'itony fandarany itony, na ohatra ianao mitarika orinasa, ho an'izay olona sasany efa nitarika orinasa hoe mampiasa vahiny zany, dia rehefa mandeha ny instruction dia no explain and no complain. Zany hoe ianao zany amin'ny mpitarika an'le orinasanao, amin'ny mampitarika anao an'itony zavatra itony, et pas d'explication ary tsy tokony complaindre. Tsisy hoe iny ianao andeha se plaindre hoe zao hoe zao voa anona zao. Non. C'est pas ce qu'on attend de vous. Que davy ny solution. Inona ny zavatra mitranka? Inona ny solution entiny? Zay no andrasan'ny vahoaka aminao. Fa tsy andeha se hanazava ary handany fotoana dia se plaindre. Je suis désolé, tena za tena olona
Ah, je serais à l'aise, hein. Mais j'ai laissé le temps. J'ai laissé le temps. Ça ne m'a pas empêché de dormir, non? Sincèrement. Où se passe-t-il en demandant en politique, jeune homme? On parle de vous en bien ou en mal? À ton aime une cache, à ton comme on parle de vous. Et c'est le plus important. En bien ou en mal. Carapano gazety simple kely ity, faible kely ity, no lasa populaire tapaka amin'ny zavatra hoe ohatran'ireny, tsy maninona. Zao zavatra lazako anareo. Mety mivadika toy ny tokany aminareo ny sary, fa tsy maninona. Fa alohany anaovana ny zavatra ohatran'ireny, dia nanam-potoana tsara mihitsy. Ahafahako miformuler ny stratégieko. Izao rangahy nitondrako an'io. Peut-être c'est un peu ridicule aujourd'hui, mais demain, mes chers amis, vous me direz, merci Fleury. Ça, j'en suis certain. Sans vouloir me vanter et me flatter moi-même. Satria na rehefa nitsangara ny zavatra teneniko tamin'izany hoe hiova amin'ny peizazy. Io amin'ny teny Marc Ravalomanana no mitarika ny tolona misy antony izay ary anontanivo izy. Taizany nazahoany an'izany feo zany, fa maninona ny Fleury Rakotomalala amin'ny mahazo an'izany? Mahafantatra an'izany. Anontanivo ny hiajo Andray Anarivelo. Any amin'ny Sodoanina, any amin'ny aéroport, mpangalatra entana izy niteneniny olona. Rejoins le camp de Marc Ravalomanana. Anontanivo izy, mbola velona izy iny. Lors de son voyage à Paris, son dernier voyage. Ka misy gaga zao, hoe efa ahoana ahafantarany Lery an'izany. C'est ça le prospectivisme. Rejoignez le camp de Marc Ravalomanana pour, si vraiment vous n'êtes pas traître. Nanana fotoana tsara hiformulena ny stratégiako. Reo jereo. Seako anareo tsara. Resaka roa mivoatra io. Io. Vadika izy tonga any aminareo. Takonako, satria échange de correspondance, fa jereo tsara, reo nataoko maitsomaitso reo. NCA io. NCA io. Ny olona rehetra izay niresaka taminareo hoe izao na izao na izao na izao, tsisy namoaka dossier toko, tsisy namoaka document na correspondance. Use you, thank you. Thank you. Adressé amin'izy. You, Fleury, good morning, Fleury. Io. Io. Officiel io, hein. Ça va tout de suite. Officiel io. Io. Fleury ty ambany, officiel io. Mivadika izy zany. Tiako tonga taminareo izy mivadika fa aty izy Ramazany mivety. Io. Raha miandry anazy soa, dia jereo NCA Gov UK 2024 io. Tiako tenena anareo hoe misy antony lehibe ary tena misy antony no nanaovana an'ireny stratégie ireny. Manana forme latente ireny, fa tsy tatay-bombona fotsiny eo, dia mandeha any amin'ny zavatra tsy tokony alehany, ny zavatra alehany rehetra. Ny ka anankiray fotsiny raha ohatra mbola misaina sy mandinika. Sarotra anie ny au lieu de miady amin'ny Andry Rajoelina lasa Lalatina aloha ny idiony.
C'est un combat insensé. Tranquille andreo zay. Afaka mandehandeha raha ny Afrika izy. Sisy miteny hoe alavinao manolala aty. Fa tsy à l'époque, tamin'ny lalatiana opposition, hainareo opposition no nitazona azy. Que vous n'auriez pas dû créer une barrière supplémentaire, un mur supplémentaire à traverser. Et là, c'est vraiment un mur. Satria firy taona zay niarovany lalatiana ny fitondrana io teo. Midoboka avy eo. Quand on n'a pas de stratégie, quand on n'a pas de vision, quand on navigue à vue, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Et tout le monde le sait, tout le monde a vu que le Mivos a menti. Teto ny teny an'izany teto. Averenanona le fandarany. Misy fitenenana hoe miala loha an'le fitsarana izy, miala loha amin'le hoe nohon'ny fafenoany le prison. Jereo ny déclaration le sado cabinet amin'ny justice le ramatoa namangy ny prison io sy le premier ministre vaovao. Tsy nilazainy le monde ny date d'application mois de septembre. Vakio, avereo vakio. Ao anatin'ny site gouvernemental ny United Kingdom zany. Zany hoe ce n'était plus un grand, hoe tena hoe secret tsony le izy. Dia ianao ve fa aty amin'ny 24 juillet efa malala hoe libéré hono Romy. Dia aty amin'ny 4 août anao manao émission vao midengana. Ohatrany tsy logique zany. Alors que le premier août anao dia efa mamoaka hoe Aron TV5 Monde. Ringia Fleurir Kotomalala. Dia amin'ny 4 août anao vao midengana. Ohatrany tsy logique ihany zany. Qui nanana les primeurs raha izay. Mais bon, bref, on se laisse juger et apprécier à partir de ce que tu as dit tamin'ny fotoana iny, dia eo tsika aloha zao. On verra la suite après. Zay angambany amin'iny, andefa hiritsika dia fanao veloma raha misy fanontaniana apetrakareo. Azonareo apetraka tsara mihitsy tokoko tsy olana, satria tsy voatery ho voazava daholo ny zavatra rehetra tiako hazavaina. Satria marina ohatra fotsiny zao ohatra hoe miteneniko tetana zao hoe tsy ho convoqué zany ny Andriamatoa Rajoelina. Teny an'izany tsika e. Andraso asiana ianotsika nga raha zay no ilaina. 40-51 na ino ary. Ho convoqué ve zany Andriamatoa Rajoelina na ho convoqué ho atsoina ve Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Za aloha tsy mahalala fa raha ohatra jereko le zany ny fond le dossier sy ny déroulement. Ity émission ity dia efa tany amin'ny 13 février tompoko. Tany amin'ny 13 février ity dia efa nitenena an'izany tsika. Jereo ny titrany Le pouvoir corrompt.
le secteur minier et pétrolier en sont les parfaites victimes d'un mode opératoire bien rodé. D'accord? C'est mal, hein? Mambra vatomanga. Za aloha tsy mahalala fa raha ohatra jereko le zany ny fond le dossier sy ny déroulement de za aloha miteny anareo fa tsy remis mihitsy vosy nandeha teny hoe Andry Rajoelina tafiditra ao anatin'io zavatra io. Zay. Hitanareo zay. Tena izany tsika. Tsika ve nahenona audience-ny Romy Vosy sy ny karazany tany? Non. Anankiray. 11-14. Indray io. Samy artika. Dans l'état actuel du dossier, zany na ny hoe procédure hoe tafiditra ao anatin'ity Andry Rajoelina na tsy, fa na izany na tsy zany, tsy tonga ho azy le fitenena hoe anjarako no mi-convaincre ny filoham-pirenena, izy zany anjarany Romy, de mivoaka daholo ny licence. Fa na izany na tsy zany, raha ny tenako vendrapendrany teo vadiro, raha mifanarahako sy mifijereko ny dossier io, je ne serai pas surpris qu'elle sera relaxée amina resaka hoe sursiteur izy na maximum un an ferme miaraka amin'ny sursis. Un an ferme sa tsy un an ferme? 11 mois izy ny tany. Fa ny relaxé tsy nisy. Alors zavo zay, ny sentence na ny charge dia mbola miantra amin'ny foana na dia nahazo an'le ity izy teo URS ary izy. Aloha mandram-piona maromaro ny zavatra tokony avokako tamin'izy teo fa inona koa ny ato? Fa dia tokony hifampizarana anareo. Efa nilaka teo dia efa io tsika. Faly aho niaraka taminareo ary tsy afeniko fa tena manana anareo ka dia tena misaotra anareo be dia be amin'ny zavatra amin'ny tony fandarany tony, fa tena mahafinaritra be ny fatokisanareo anahy. Tsy manafina foana miteny hoe ity zany zavatra anankiray tena nanohana anahy tamin'ny ary tena saika tezitra ary saika nisafoaka. Nisy olona nasaiko ny sakafo namako efa ela be taty an-tranoko tamin'ny sabotsy. Dia rehefa niresaka teo izy dia zao zavatra teneniny hoe ny tena olana anie lesy ozy izy dia zao. Tu sais, grand frère, le problème ozy izy dia zao. Ary raha tsy nanazava mihitsy izy tena nanazava izy hoe tsy izany no miteny an'izany fa ny olona. Hoe ianao rehefa misy zavatra teneninao dia mandray vola ianao na anaovanao chantage le olona. Tena saiko safoaka ary saika tezitra. Fa hitany aho hoe tena nanomboka tezitra dia nanazava izy hoe non tsy izaho milaza an'izany Fleury fa ny olona.
Zao ny zavatra lazaiko anareo a. Misaotra anareo tena manampy anahy. Ara-bola. Alefa anareo any amin'ny avocat, tonga de directement. Averiko, tena misaotra anareo manampy anahy. Ara-bola. Ary tonga de alefa anareo any amin'ny avocat. Fa zao. Tao anatin'izay zavatra tahak'izay zao zaho tsy le tia. Rehefa zany zany ka misy dossier mitranga de zao. Tsy traiter ny dossier-n'olona intsony raha tsy mahazo saosy. Satria maky ianao mihina nitady kiraronao, tsy maky ianao mihina nitady kiraronao. De rehefa mijery fitaratra ny Seurazia anketo zaho hoe fialahy ve tsisy saina. Andia vary lavo. Olona vary lavo manao an'izany. Ny lutte ny zavatra entina eto dia miady amin'ny injustice. Miady amin'ny fametrahana ny tsaratsara kokoa ho an'ny Malagasy, ho an'ny mpiray tanindrazana. Ary zay mihitsy nanaovana an'ilay sacrifice izara nga mba hapa-credible ny zavatra lazaiko sy ny zavatra ataoko de asoro anatin'le saiko mihitsy le hoe intéressé amina zavatra anankiray na hoe toerana ray. Leo manko ny olona maheno an'iny zalahy le ady và zany le mieritreritra hoe manao influenceur nefa teo ministre any aoriana any. Manao influenceur nefa teo premier ministre. Na ho sasany mieritreritra ho filoham-pirenena mihitsy. Non. Ici zany ce n'est pas le cas. Tsy crédible ianao à partir du moment ny zavatra teneninao tendancieux. Tsy crédible ianao hatramin'ny tsy misy resaka commission union africaine vetoko ay aleo resahako aveo. Tsy crédible ianao à partir du moment ny zavatra teneninao miainga amina haine. Miainga amin'ny hoe tsy tiako bika, tsy tiako tarehy. Tsy crédible mihitsy ianao. Commission union africaine. Fantatro loatra ny toetran'Andriamatoa Andry Rajoelina, Andry TGV. Ary ny tena mampalahelo amin'le zandry iny de zao hoe be lolo-po be izy. C'est quelqu'un de très, 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 très rancunier. Mamy Ravatomanga koa moa ohatran'izay ary tena tafaraka izy roa lahy zany de sy fantako loatra koa Mamy Ravatomanga satria tsy hanafina an'izany eto fa havanay izy. Afaka Mamy Ravatomanga. Tsy indray mandeha ny teny an'izany. Na de par alliance ary. Hitako ny natongavany tao aminay. Tamin'izany andro. Hoe fantatro jusqu'à hatramin'ny atsipiriany hoe ahoana no nahatonga anazy sy haingo niaraka ka lasa mpivady. Raha misy fahoriana manjoa ny fianakaviany haingo dia ohatran'ny manala barakantena raha ohatra ka tsy tonga mamango mijoro ho fianakaviana ny tena. Ninona ady amin'ny politika? Ohatran'izay koa ry zareo. Fantatro tsara zany. Ary izay le lolo-po be zay. Tena tsy fantatra hoe hitondra anazy mirahalahy ho aiza izay na hoe ahoana na ahoana fa. Za tsy mieritreritra hoe ahoana no mety ho travail ho vitan'ny Richard. Richard c'est quelqu'un que je connais aussi. Membre CRS izy, CRS natsangany Andriamatoa José André Nilsson. Tenako moa sympathisant zany. Fa
hitako hoe c'est vraiment dommage. Amin'ny politika anie ny tena marina reo olona de zao. Autant se faire des amis que créer des ennemis. Tena cause zany e. Raha ohatra ianao te ho lasa lavitra amin'ny politika, anana an'izany atao hoe maharitra, zavatra maharitra, créer des réseaux d'amitié. Mahay izy mifamela heloka. Tena verina fa tsy marary ve zany hoe tomobile anaovana mariage ny zanako. Jereo misy mazera ty zay amin'ny Madagasikara Grenat. Ataoko cadeau de mariage ny zanako tomobile. Tomobile 10 tonga tao Tamatave samy nanjavona daholo. Mba niangavy ianao. Aleo mba hivoaka ny vola. Volanao bloqué an-dralà ny tomobilinao nanefa an-dralà. Lavanty. Mba nisy azonao ny anankiray narian-dralà ny lakile. Mila heloka ianao satria giatra ny olona zany amin'izao fotoana izao. Giatra ny olona zany. Ka raha izah ve no ohatra hoe amin'izany nivoana hoe filoham-pirenena zany. Io ary les bandes famille là. À partir de là où hiverina akamako izy. Lasa redevable amiko indray izy. De mahafaty avy ny famela heloka hoe bon. Raha ngahy ifandray tanana de famela heloka. Fandray tanana ny joueur. Fa tsy nisy. Na ny tena tsy misy teo le malagasy. Ary teo le malagasy sasany mieritreitra hoe vazaha ve zany le tena toe-tsainy le mpanao politika malagasy. Zany ve zany le tena toe-tsaina Andriamatoa Andry Rajoelina. De zany ve zany mampatonga an'ireto olona ireto satria le zavatra mandeha manko de hoe isaky misy mivoaka zany momba ny Rôly ry Rambola sy ny karazany de hoe Mamy Ravatomanga rangahy tena tompona andraikitra an'io. Mamy Ravatomanga anie rangahy tompona andraikitra an'io. Nefa raha ohatra ny tao mba nisy fihaonana tamin'ny Maurice tany. Nataon'ny Mamy Ravatomanga hoe zao solution atao. Ihany natsoina, ihany natao an'izao. Ale Andry Rajoelina mihitsy mi-bloqué azy. Ny tenako zao anisan'ny mba niangavy an'i Andry Rajoelina hoe fa maninona raha mba havoaka ireo gadra politika ireo. De tena alahelo-nareo tokoa ve le izy. Ka rehefa dinihana zany le zavatra responsabilité partagée ihany le izy. Misy Ravatomanga, misy an'izao. Ary ny tena marina ary angamba mety Ravatomanga indray vao endrikendrika. Ahoana tokoa moa ny hoe tena Ravatomanga ny tena tompon'ny laka nefa le ry filoham-pirenena.
entana amin'olompo le firenena ka eo no mahatonga ny zavatra tsy mety. Fanao velomontsika amiko tena dommage, vraiment dommage, satria ça aurait été une occasion pour se réconcilier. Ny zavatra conséquence an'izay zany de am'izao de mahita vahoaka hoe tena Andriamatoa Ierajonary Mapiana zany no tena atovahan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina amintsika miteny zao. Andriamatoa Ierajonary Mapiana zany no tena atovahan'ny lehibe tanteraka. Inona zavatra hoentin'izay rapitso de anjarantsika rehetra ny mandinika fa raha ny zavatra mitranga aloha sy ny principe mitranga de zao: fomba fanaon'ny lobby étranger mitazona olona anankiray, mamelombelona ny atovahanao eo mba ahafahany mampitahotra anao andro aman'alina. Ary rehefa tonga ny tsy ilany anao intsony de aisany ianao de apetrany indray le olona représenté rupture totale par rapport aminao. Ka raha ohatra ianao nefa nicréé, ianao indray nicréé an'le ennemi, ianao indray nicréé an'le zavatra, le olona ahafahana mampitahotra anao isam-bolana, isan'andro, de tant pis pour vous. Efa mba niteny efa mba nanoro hoe tsy aleo ve mena azy. Raha afa-po nareo dia azadino ny mandefa ny MP andefasako anareo ny riban'ny avocat. Ary nareo ato amin'ny YouTube isaorana fa maromaro nareo ary isaorana koa amin'ny fidélité anareo. Suzem dia manaova abonnement tompoko misaotra Tahin'Andriamanitra mandrapy anao.
Nataoko ohatran'izay le dossier teo reny, le correspondance teo reny, satria ialako tsiny tsy nahazo autorisation ahako hipublier an'ilay izy publiquement ka dia ialako tsiny indrindra ataoko. Manaratsika hiresaka amin'ireto problema na karana tsy tiako loatra moa ilay miteny hoe karana fa ireto rahalahintsika mpiray tanindrazana antsika manana fiaviana indo-pakistanais reto, indrindra fa ry zareo koja sy ny karazany, amin'ny zavatra mitranga amin'ny tsy fandriam-pahalemana, Gadjaye sy ny nisy namono tany Mazanga ho resahantsika
rapitso raha tsy manoto tao. Feno j'aime ilay raha tsy madiso ato amin'ny YouTube atoko. Feno maromaro alohan'ny anaovako veloma. Isika ato amin'ny Facebook dia faly manao veloma ho antsika rehetra. Sambo tahin'Andriamanitra, veloma mandra-piaina tompoko. Alefaso ny j'aime antsika ato amin'ny YouTube dia hifanao veloma ihany koa isika. Mandra-piaina tompoko, tahin'Andriamanitra daholo isika tompoko. Davara.